Faly miraba amin'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manona ny fahasoavany ho aminareo. Ny FFPM fa 170 ny andininy voalohany faharoa sy fahaefatra ary ny fa 475 ny andininy voalohany fahatelo ary fahadimy no ndeha hiomanantsika ho amin'ny fiderana. Ny tenin'Andriamanitra no safidiana dia arak'izay voasoratra ao amin'ny salamo fa 480 ny andininy faharoa ambin'ny folo. Salamo fa 480 ny andininy faharoa ambin'ny folo. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy rano izahay, fa nitondranay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Amen. Ny fiainantsika zanak'Andriamanitra tokoa dia tsy ilaozana, sedra sy fitsapana, ary arak'ity soratra masina ity dia avelan'Andriamanitra hitranga eo amin'ny fiainantsika mihitsy ireny toe-javatra sarotra ireny, hanamboarany atsika, hanefeny atsika mba hahasoantsika araka ny teniny hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra. Fiangonana aza kivy matokia ary aza matahotra mihitsy fa izy Andriamanitra ihany no hitondra antsika hivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika. Vavaka isika. Ray malalo, ray be fitiavana ianao, tsara ianao, tsara ny asanao. Ny planinao anay zanakao dia fitahiana, fiadanana mandrakariva. Eny fa na dia misy olona velanao andeha hanitsaka aza ny lohanay, eny fa na dia velanao mamaky ny afo sy rano aza izahay, dia satria tianao ho diovina izahay, tianao tefeny izahay, tianao rantsanana amin'ny fiainanay izay rehetra tsy nambolenao, ary satria tianao tonga lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafenoan'i Kristy izahay, fa tsy ho zaza ara-panahy foana. Fanahy masino, ampahirezy manokana ireo izay mahatsiaro tena reraka sy kivy amin'izao maraina izao. Aoka ianao fanahy masina hamelombelona ny finoanay, aoka ianao hamelombelona ny fanantenanay eo anatrehan'ny toe-javatra sarotra araka ny teny fampanantenanao hoe ianao Andriamanitra ihany no hitondranay hivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika, ary misaotra anao sahadiny amin'izay efa ho ataonao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ni fia di
tenyandriamanitra faharoa ny safidiana dia arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ny jaona toko 9 ny 10 sy ny 11 vaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy aiza ireny tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, izao koa dia tsy manameloka anao, mandeha ihany, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Ity perikopy androany ity dia mitantara ilay vehivavy fijanga no samborina nentina teo amin'ny Jesosy mba ho tsaraina. Raha araka ny lalàna Mosesy dia tokony hotorahana vato ity vehivavy ity ho faty. Nefa ny teny nataon'i Jesosy taminy dia hoe, izao dia tsy manameloka anao. Tsy fanamevana an'i Jesosy ny fijangajangana akory ny nilazany izany, satria tsy izay fotsiny ny teneniny, fa avy eo izy dia nananatra mafy hoe amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Ry havana, aoka isika izay mahatsiaro fa efa voavela iloka mba tena ho tonga amin'ny fibebahana marina ka hiala amin'ny ratsy fanaontsika. Vavaka isika. Jesosy Kristy tomponay eo, misaotra anao izay ny amin'ny ohatra ity vehivavy jangy ity, izay na nehonao ny alehiben'ny famondram-ponao aminay mpandota na tohinona eloka vitanay. Misaotra anao ihany koa izahay nanafaka anay tamin'ny herin'ny lalàna, fa raha resaka fankatoavana lalàna no nahavoavonjy dia efa tsy nisy voavonjy izay reto na dia iray akory ary, fa fahasoavana tokoa no namonjenao anay, ary tsy mitsahatra misaotra anao izahay noho izany. Tahaka ity vehivavy jangy ity dia indrindra ny fanirinay mba azo famelan-keloka. Arovy kosa nefa izay Tompo ny amin'ny toe-tsaina manararoatra ny famoram-ponao, ka rehefa mahazo famelan-keloka avy aminao izahay dia tahio izahay mba tsy hanamaivana, tahio izahay mba hitandrina fatratra ilay anatrao hoe amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Arovy koa izahay mba tsy hampiasa fahatany ilay teninao hoe aoka izay tsy nanota no hitora-bato voaloha, fa Jesosy Kristy aza tsy nanameloka vehivavy nijangajanga mba hanarona anay fahotana, mba hanamarina anay tena. Fa ameo fahendreny izay Jesosy, ary le vony aty anatinay izany hevi-diso izany, satria izany no mampatonga anay lasa mandefindefitra fahotana, izany mahatonga anay mbola tafaverina matetika amin'ny ota-pahazo anay. Jesosy mamindra fo aminay, afao tanteraka amin'ny gejany fahotana izay, afao amin'ny fanangolen'ny devoly izahay, fa raha ianao no manafaka dia ho afaka tokoa izahay, ary mehoery izahay mba ho tonga amin'ny fibebahana marina, mba hialanay tanteraka amin'ny ratsy fanaonay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no anaovanay ny vavaka. Amen. But
Andriamanitra irery any voninahitra. Amen. Anio alahady fa 2 jona 2024 alahady voalohany manaraka ny Trinité. Alahady tondranam-bavaka ny sekoly FJKM. Noho izany ny fandaharana amin'ny fanompom-pivavahana anio dia nalaina avy amin'ny fandaharana iombonana natolotry ny foibe fitondran-tsekoly FJKM. Alahady ihany koa natokany fitandremana isotro fitiavana ho fankalazana an'Andriamanitra noho ny 570 taona ny sampana sekoly alahady. Ibanjinana ny lohahevitra hoe iorena ny fahafahana ny tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha roavy ary avy amin'ny fanahy 7 izay eo anoloany ny seza fiandrianany. Amen. Ho fisaorana sy fideranan'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky eo am-pitsanganana ny salamo. Amin'ny anaran'ny Tompo, mioby ho an'i Jehova ary tany rehetra, manompo ho an'i Jehova amin'ny fifaliany, mankanesy eo anatrehany amin'ny fiobiany. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy ny nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany, fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramanjimby ny fahamarinany. Amen. Yara ivavaka sika
ry Andriamanitra rainay io indreto tokoa izahay mino anao mikambana mpifaliam-be mideranao mankalazanao ary manome voninahitra anao Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao ianao koa indreto izahay zanakao olonao sy ondry fiandrinao izay niforoninao manatrika anao lay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra tsy toa miazona ny zavatra rehetra eo ampelantananao misaotra Andriamanitra tamin'ny fotoamanao anay taranaka mifanjimby ka afaka miombombava ka atotranonao izahay iray aman-dreny mpampianatra sy mpianatra sekolelahady rehetra noho ny fankalazana ny 570 taona ny sekolelahady sotro fitiavana izay taniketsa ny fiangonanao Jesosy Kristy tomponay eo mankasitraka anao izahay tamin'ny tehirizanao ny sampana sekolelahady teo ambany fahasoavanao nandritra izay taona maro izay ankehitriny ary mangataka ny fanatrehanao izahay ka ny fanahinao masina no ampifantokanay mandritra izao fanompona masina izao mba hiorina tsara ny finoanay amin'ny anaranao Jesosy mpanafaka sady eto afovoanay no anaovanay ny vavakay amen Eratsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy izao koa dia tsy manameloka anao mandeha ary amin'izao sisa izao aza manota Jesosy amen ny Jaona 7:21 dia mitantara ilay vehivavy iray izay azo mijangajanga ary teo amin'ny jiosy izay tratra mijangajanga dia torahambato fa i Jesosy teto dia tsy nanameloka ilay vehivavy fa nandefa azy sady niteny azy mba tsy hamitany intsony izany hoe tsy hamerenany ilay fahadisoany intsony izany fijangajangana izany dia iray amin'ireo fahotana voalaza ao amin'ny 10 ny Exodosy 20:17 dia mitanisa ireo 10 toy ny hoe aza mangalatra aza mamon'olona aza mijangajanga sy ny hafa fa nitarihana ny saintsika dia mididy fahadimy milaza hoe manajany rainao sy ny reninao ny tsy fanarahana ny tenin'ireo ray aman-dreny dia endrika tsy fanajana izany hoe isan'ny fahotana ihany koa ity ary misy endrika tsy fanajana ireo ray aman-dreny raha dia everitsika ho zavatra kely sy bitika ary raha mihoatra amin'ny fijangajangana ireo diakona dia ray aman-dreny miara-miasa amin'ny manolokolo ny fiainam-panahintsika fa koa mitarika antsika mifanolokolona ny fanaka sy ny fananany fiangonana nisy fotoana izy ireo miteny mba tsy hantsahana io fitoerana poketra eo amin'ny dabo io satria tsy natao hitsahana io fa natao asiana poketra fotsiny ihany rakizy sy tanora nisy tamintsika nanaraka n'izany teny izany ao ihany koa nefa ireo mbola manitsaka sy manana fahazarana mametraka tongotra eo
tsaroa fa endrika tsy fanajanareo ray aman-dreny ny andra-panahy zany ka tokony ilana samy manana zay fahazarany ratsy na fahotana fanaotsika afitsika mety hoe mbola mangalaka ianao na koa hoe mandaingy na mety manira tsira ray aman-dreny na inona mety fahotana mamatotra anao tsy manameloka anao Jesosy fa miandry kosa nefa izy mialanao amin'izany fa hoy Jesosy izao koa dia tsy manameloka anao mandeha ary amin'izao sisa izao aza manota intsony ahoana hoy Jesosy aiza ny ahitantsika an'izany Jaona toko fahavalo andiny faraiky amin'ny fito tapany amen ivavaka tsika Jesosy tompo sotranao zahay fa tsy manameloka anay ianao noho izay fahotana efa vitanay ampio zahay mba hiala sy tsy amerina izany tsony amen Iaraka maksy misotra masina isika amin'ny fanekena taloha boky salam fa ena ambinifolo andiny fahavalo ka hatramin'ny faharoambinifolo rehefa hita dia ho vakiana amin'ny alalan'ny tompo misy n'Andriamantsika firenena ary asan-drato ny fifidianana azy izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tombontsika mivozovozo fa efa nizatoetranay ianao Andriamanitra efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy aminay efa napitranay tafandrika ianao efa nanisaka mavesatra teo ambalanay ianao efa nampaleny olona anitsaka ny hoanay ianao nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay fa nitondranay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretsika ianao Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka amin'izao Jaona toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny faharaiky ambinifolo ary fanamantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny boky ny asana apôstôly toko fahaenina ambinifolo andiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahaefatra amby telopolo rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anarana dia samy lasa lodo any an-trano avy izy rehetra fa Jesosy kosa nakany tendrombohitra oliva ary ny maraina koa dia nankeo an-kianjam-piambony indray Jesosy ary ny vahoaka rehetra nanantona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga mety mpanorandalàna sy ny fariseo ary efa napetraka teo afovoany izy dia hoy ireo taminy mpampianatra ity vehivavy ity azo olana nijangajanga ary ao amin'ny lalàna Mosesy dia nanidy antsika fa ho tora-mbatsy izay vehivavy manao toy izany fa ahoana kosa hoy ianao izany no lazainy akany fanahy azy mba azonja hiampangana azy fa Jesosy midrika ka nanolotra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanana
ary anaharitra manontany azy ireo dia nitrano izy ka nanona taminy hoe izay tsy manomta teo amin'nareo no ampahitonam-bato azy voalohany dia niondrika indray izy dia nanotra teo amin'ny tany tamin'atsan-tanana ary nanandre izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokonzokony ka hatramin'ny zandrinzandriny ary Jesosy irery aminy sisy ateo sy lehibehivaavy teo ary rehefa mitraty Jesosy dia hoy izy taminy raha vehivavy aizy ve tsy nisy nanameriko anao va ary hoy izy tsy misy tompo dia hoy Jesosy izao koa dia tsy manameriko anao mandeha any ary amin'izao sisy izao dia aza manompo intsony ary ny olona mahatonalina dia mivavaka sy mira fideraman'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary neno azy mifatotra ary nisy olona tany mafy dia mafy avy tany ka nozongozona ny fanorena amin'ny tranomaizina dia nivonianaka tamin'izay ny varavarana rehetra ary mivavy koa ny fatoran'izy rehetra dia natsiavo ny mpiandro tranomaizina ka nahita amin'ny varavarana tranomaizina ny voa dia nanatsoaka ny savana izy ka saika amin'ny teny satria nataony fa efa nandositra ny fatotra fa Paoly ny azo tamin'ny feo mahery ka nanao hoe aza mamono tena fahateo an'izay rehetra ary izy ny amin'ny fijiro dia nikaretsaka niditra sady tora-kovitra ka naikoka teo anatrehan'i Paoly sy Silasy ary rehefa nety nivoaka izy ireo lahy dia hoy izy tompo inona no hita ataoko mba hovonjenao dia hoy izy ireo lahy minoany Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny antonanao ary izy ireo lahy nitokana ny teny tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony ary nandray azy ireo lahy izy tamin'izay mora amin'ny alina izany ka nanasany diakapoka ary natao batiza tamin'izay izy mba amin'izay azy rehetra ary rehefa nentina niakatra ho any an-trano izy ireo lahy dia nirosony amina teo anoloany dia nifaly indrindra izy mba amin'izay azy rehetra tao an-tranony satria efa nino an'Andriamanitra. Amen. Mamankiantsika fiangonana amin'ara-dokotra ry havana ary manona trano fahasoavany sy ny fiadanany ho amintsika rehetra. Saotra an'Andriamanitra ity fotoana ity azahoana mankalaza ny voninahiny no ny faharetan'ny fiangonana miasa teo rivon'ny sekoly alahady nandritra ny 5:70 amin'izao fotoana. Fotoam-pankalazan'Andriamanitra no ny faha-5:70 amin'izao fotoana ny sekoly alahady eto amin'izao fitandremana isotro fitiavana izao no ifandronantsika. Dia manatitra ny fiarabana ny tompona ndraiky teo rivon'ny sekoly alahady sy isika fiangonana manontolo izay sekoly alahady raha teo. Ireo penekopa anankitelo no vakina tamintsika dia ahitana taratra izany fomba n'Andriamanitra eo anivon'ny fanabeazana. Miresaka sekoly moa ny FJKM mandritra ity ano ity alahady ny sekoly FJKM
raha ny salamo fahenina ambienipolo dia to mampahafantarantsika ny hoe aoriana ny fanadinana na ny fizahn-toetra dia ny fahampanadinana. Rehefa ny mizahn-toetra ny mpanao salamo dia ambarany hoe nitondranay mivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao fahampanadinana. Ny jaona toko fahavalo dia milaza ilay vehivavy tratra olany tanana ny jangajanga ary tsy noroana akory na naverina any amin'ny fianakaviany fa noraisiny tompo tamin'ny famelan-keloka nampiana fampitandremana avertissement nareo any amin'ny sekoly ny teny fazana. Ny fahatelo dia ny fitaran'ny sekoly eo amin'ny asany apôstôly toko fahenina ambin'ny folo rehefa tafavoaka ny tranomaizina i Paul sy Silas dia nanjary nihitatra ny amaro ny mpianatry ny tompo. Amin'ny fandarany bolana dia ny salamo fahenina ambienipolo no voatsipika ho fototra ny afatr'Andriamanitra nyity amin'ity salamo fahenina ambienipolo. Ny fanahy tompo izay fa ny rano eto anivon'ny fiangonana mbola mikianatra isika ao anatin'izany soratra masina izany triamana. Salamo fahenina ambienipolo izay miresaka amintsika ny tena maizy azy ny fiainantsika ety anivon'izao tontolo izao. Raha jereny zany salamo zany dia manambara fa ny fiainantsika dia tsy rahavany nofinofy anelanelan'ny tany sy ny lanitra fa tena mitsatoka tsara eto amin'izao tontolo izao. Lazainy Jesosy hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana matoki izao efa naresy izao tontolo izao. Ny tontolo iainantsika, ny fiarahamonina ametrahany tompo antsika, ny fiainantsika ety an-tany dia fiainana ravahany fahoriana. Ny fiainantsika ety an-tany dia fiainana ravahany fahoriana. Fa ao anatin'izany fahoriana izany dia misy anjaran'Andriamanitra, misy felan-tanan'Andriamanitra, misy andraikitra raisin'Andriamanitra ny atao hoe fitahiana. Izany hoe lahatrotsy afa-misaraka ny fahoriana manjoantsika ety amin'izao tontolo izao sy ny fitahiana izay entin'Andriamanitra ao anatin'izany. Fahoriana ny andininy fahenina, fahafolo, faharaiky ambin'ny folo, faharoa ambin'ny folo, tapany farany no mitanisa ireo fahoriana na ny sariny fahoriana ety amin'izao tontolo izao. Salamo fahenina ambienipolo ny andininy fahenina amin'ny anarany tompo. Nampody ny ranomasina ho tany maina izy, nandeha tongotra nitany ny olona tamin'ny fanitsika tamin'Andriamanitsika. Mampatsiahy indrindra ny namohan'Andriamanitra ny zanak'Israely avy any Egypta ho amin'ny tany Kanana ka ny aretany ny fahoriana ny tahotra no ny fanenjehan'ny Farao sy ny miaramilany. Ambarany soratra masina hoe nampody ny ranomasina ho tany maina izy, nandeha tongotra nitany ny olona. Fahorian'ny zanak'Israely nenjehany miaramilan'ny Farao fataon'ny tanam-pitahian'Andriamanitra. Fahoriana sy fitahiana dia lahatro tsy afa-misaraka. Eo amin'ny andininy fahafolo ny zatoetra anay ianao Andriamanitra nanadio anay tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny mena. Tena hoe nosedraina tamin'ny afo ny fiangonana ny zanak'Israely. Eo amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao na nisy enta mavesatra teo ambanahanay. Nofandriana sy novesarana ny zanak'Israely. Ary eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo dia nitsahina tany an-tampondoha ny zanak'Israely. Karaza fahoriana tahaka izany, sary tahaka izany no entiny mpanao salamo milaza ny zavatsarotra, ny fahoriana, ny manahirana, miatra sy midona ety anivony izao tontolo izao. Manamafy izany ny Baiboly manontolo ihany raha tsy ny salamo fahenina ambienipolo ihany nitsehivina teo ny tantaran'ny zanak'Israely avy any Egypta, ao koa
miady sy mitsahatra ao amin'ny bokyny tantara mandresy ny zanak'Israely dia tonga indray ny fahavalo manaraka resy iny dia io indray fa mananotanina miady hafa no teo tsy mitsahatra miatrikady ny zanak'Israely ny tantaran'Joba dia fantatsika mpianatra soratra masina tsara indray andro monja dia nanjavona ny zanak' Joba ary levona ny fananany rehetra izy izay mpanefoe mpanapitrisa lasa fongana ny momba azy rehetra dia tahaka izany ry mpaminany Jeremia ao amin'ny bokin'ny mpaminany niaritra fanenjehana mpaminany be ranomaso hoy ny filazan'ny mpandinika Jesosy Kristy ilay nenjehana no fofona no fandrehana tamin'ny fanontaniana ny sesy tonga tamin'ny fiaretany fahafatesany teniny azy fijaliana ary raha tantara ny fiangonana voalohany ireo martiora notarian'i Stefana ry Jakoba mpitondra fiangonana sy ny sisa mandraka androany dia miaritra fahoriana eto amin'izao tontolo izao isika ary indrindra maha-kristianantsika dia mizaka fahoriana no ny amin'izany mety tsy mahazatra antsika no mieritreritra hoe arotsaka ety an-tany mpiadinana isika kristianina tsy hoe mafiady no fisorona ny vidim-piainana tsy hoe sahira no ny zava-tsarotra samihafa fa miara-milan'i Kristy ety an-tany mpiadiana isika ka misedra zava-tsarotra tena ara-baiboly ny fisian'ny olana eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny fisian'ny manahirana sy ny sarotra eo amin'ny fiainantsika fiangonana ny fiainantsika kristianina ny fisalorana akanjo misy fitenenana hoe no problème zany dia manino mandahan-kitsirany soratra masina tena fandavana tazamba manao akanjo misy an'ireny mandaha soratra masina ianao mandaha ny fahamarinan'ny soratra masina izao ny fanazarana omenantsika mpianatry ny tompo sekoly ny fahoriana ny fiainantsika ary tena fomba entiny tompo mampianatra antsika mihitsy mba hitombo amin'ny finoana sy ny fanorantena ny fahoriana izao a ny entinodinao saino ary tanisao raketo an-tsoratra misarotra efa nalovanao tamin'ny lasa nampijaliany zoka na diditra dia tsy nomena anjara vary ohatra izany tanisao na lehibe antsika na kely a dia mety afeno karne anankiray ianao manokana dia eritreretindray nenareo menakavy kely ny dadany neny ny zokiny ny zandry dia fantatrao mafeno ianao every koa antsika zoky ray aman-dreny ary tsy pio tsara ny zava-manahirana ny fiangonana hatrany amin'ny androny martiora ohatra na ny androny missionnaire na mankiray teto Madagasikara inona ny zavana nahirana ny fiangonana sarotra ny sedray ary mandraka ankehitriny eto amin'ity fitandremana ity mandeha ho azy ve ny fiainan'ny fiangonana miaritra zavatra mafy ve ny fiangonana ary indray mbola entin'ody manaraka alalino fakafakao ny olana mitranga eto amin'ny firenena fa mahavita boky ianao fa tsy gazety fotsiny gazety miseho isan'andro mahita amin'ny tantaraika ny amin'ny fiainam-pirenena fa raha ianao mba mandinika sy mamakafaky ny olana mitranga eto amin'ny firenena manomboka ny fahatapahan-jiro maharitra noizay mieritreretina sy voalaza tonga ny fisolotam-bidin'ny fiainana any amin'ny fahasalamana tsy zarizary mahavita boky ngeza be ianao pejy maromaro izany no ilazana amintsika riavana fa ny fiainantsika dia ravany fahoriana ny antsona antsika dia no hoe amafitsy ny mpanoratra ny baiboly ny amin'izany tsy mpandositra fahoriana isika rehefa mitranga ny fahoriana dia lazao hoe ara-tsoratra masina izany ary efa tonga ny zava-tsarotra
dia sahiny teny amin'ny faharesenahitra hoe efa voasoratra zany sekoly ny fahoriana ny fiainana raha mety manaintena ny vatanao dia rahatsoratra mafy raha miady ny sainao ao amin'ny baiboly zany raha mety voatohitohina ny fananao dia mbola sitrapon'Andriamanitra koa zany sekoly ny fahoriana ny fiainantsika dia ao anatin'izany anefa no antsoina isika isaintsaina ny anjahana toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika mba azontsika manana fanantenana araka ny voasoratra hoe nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika anao ny anjaran'Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana izay manjoantsika ety amin'izao tontolo izao dia manatsotra ny tanany mitondra anao ho amin'ny fitahiana mahatretrika eo amin'ny andininy fahasivy mampitony anao aloha Andriamanitra ary mampijoro ny tongotra ao tsy angozozo ary any amin'ny andininy faharoambin'ny folo izay vao mitondra anao ho amin'ny fitahiana mahatretrika hoy ny filazany andininy fahasivy amin'ny anaran'ny tompo izay mampitoetra ny fanahitsika amin'ny fiainana ary tsy mamela ny tongotsika angozolozo mitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika anao andininy faharoambin'ny folo tapany farany rehefa mandray ny anjarany ao anatin'ny fahoriana izay mitranga Andriamanitra dia toy ny fanaon'ny reny akoho izay mambonga ny zanany ambany elany tonga ny papandona ny voromahery atsofony eo ambany elany ny zanany tsy mikikika antsony matrapatonga ao mbola mikikika fa rehefa tonga ao mitsaka tsara toaraka zany Andriamanitra rehefa tonga ny fahoriana mafy midona amintsika malatsaka ny ranomasy mahazo miorana dia avy izy manaraka antsika amin'ny elany mambomba antsika amin'ny elany mba ho fiarovana hitondra fitoniana ho antsika tsy hikikika mafy isika fa hotony isika ao anatin'ny fahoriana izay ilay tanan'Andriamanitra mitsotra mampitony ary mampijoro anao tsy angozolozo ny tanan'Andriamanitra mitsotra dia mitondra antsika koa mba ahalilalana ao anatin'ny fahoriana fa rehefa tratry ny fahoriana sy ny zavatsarotra isika dia miteny hoe maizina ny tany aman-danitra tapitalaka any ohatry ny sokona na nanybato olona miatrika fahoriana tsy mandray ny tanan'Andriamanitra mitondra azo amin'ny fitahiana mahatretrika no miteny zandry ihany ny fahoriana sy ny fitahian'Andriamanitra ilay tanany mitsotra mitondra ny fitahiana mahatretrika dia tsy mba misaraka raha io ny fahoriana io ny tanan'Andriamanitra raha io ny fahoriana io Andriamanitra mitondra sy mitantana antsika mamoaka ny fitahiana mahatretrika raha lazaina hoe tanizao ny fahoriana tsy tanisaina fotsiny ny fahoriana fa mba todiko ny lasa na tserovana hoe io Andriamanitra fa tena nanome afitoniana tao anatin'ilay fahoriana indro Andriamanitra fa nanatsotra ny tanana na fahakona ny dingana ny sarotra sy ny manahirana ka toy ny olona hafa-panadinana ireto ny zavanitranga fa izao no nataon'Andriamanitra ity no sarotra teo amin'ny tantarako fa izao ny fehezan'Andriamanitra izany tantara sarotra teo amin'ny fiainako izany mifeny izao afatr'Andriamanitra izao iamina teny hoe eo amin'ny fahoriana izay mitondra aza donina fa milahatra amin'izay raha tsy mialina izany mba hahafanao mihoatra ny sarotra ny fitantanan'Andriamanitra mijoro Andriamanitra mandray ny anjara aditsy ny andraikitra tandrify azy ny fahoriana izay manjoa antsika manome fitoniana tsy mampangozozo ary mampandroso antsika bebe kokoa amin'ny lalana hitondrany antsika tsara ny fiara fa sekoly ny fahoriana ny fiainana eo amin'izay misy fahoriana no mampialiary koa ny fitahiana Jesosy Kristy ilay niaritra fahoriana ary efa nandova fitahiana mandrakizay ho amintsika mandrakariva hitarika antsika amin'ny fitahiana mahatretrika. Amen.
Iobavaksika riavako. Hitambe sara ny otana atao tokoa izay Andriamanitro. Efa ela izay no nandalo anao. Raha nandreny afatrao, raha nandreny sitraponao. Tsarona tokoa fa ny fiainanay eto amin'ity zao tontolo izao ity dia iainanay fahoriana, iainanay fanenjehana, fisedrana, fandehanana amin'ny lalana mahamay. Ary nampandalovinao izany izay satria efa planinao Andriamanitra izany mba hivoahanay amin'ny fitahiana mandrerika. Eny fa na ny zanakao azy Andriamanitra dia fijaliana no ny ainany, kapoka no ny ainany mba ahatonga anay azo famonjena. Mifona aminao izay Tompo, mifona aminao izay, fa matetika izay no manome tsiny anao lava vao misy fahoriana mandalo eo amin'ny fiainanay. Matetika izay mahateny hoe aiza ianao Andriamanitra tsy mijery anay. Matetika izay manome tsiny anao hoe fa manenina dia mitranga eo amin'ny fiainanay foana ny olana etsy, ny olana iroa. Ay sitraponao Andriamanitra ny fanatrehanay ny fijaliana. Mifona Andriamanitra fa tsy tsaronay fa kay sekoly ny fahoriana ny fiainanay, izay sekolim-pitezanao ka hiavahan'ny fiainam-pifaliana izay isa iainanay eo aminao. Ay mitondra anay sy mitantana anay mandrakariva ianao, manome anay fitoniana ka mampijoro anay, tsy hamela ny tongotra iankozozy ianao, fa miaro anay ao anatin'ny fahoriana maro samihafa. Manome anay fitahiana ianao, fitahiana no ao ambadiky ny fahoriana tokoa izay hiavahan'ny fifaliana iainanay. Indreto izahay, indreto izahay vonina ny ankasitraka izay rehetra atranganao amin'ny fiainanay Andriamanitra. Indreto izahay mifona mibebaka mitalao eo anatrehanao, manoloana ny fanomezan-tsiny izay nataonay taminao Andriamanitra. Mamindrafo aminay, mamelana ilokotoro. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana, ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo, ary ny bebaka marina tokoa, mitsangana andre ny teny somafaly atolotro ny Tompo atsika ho famelana ny elontsika. Hoy ny Tompo, fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po no ny alehibe ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fony mbola maty ny fahadosoana aza isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy, fa soavana no namonjena anareo, koa ambara amin'ny anaran'ny Tompo ary, fa voavela ny elokareo no ny anaran'ny Masina, miderany Tompo. Amen.
Ny olona voavela eloka dia say manambara-pahibe maso ny finoany koa andeha isika hiaraka hanonona ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra raitsto mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijaly raha nanapaka Ponto Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsto avy any ny aviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiombona ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Iroso amin'ny fanamariana ny fa 570 taona ny sampana sekolelahady isika dia anatateraka ny anjara irany ny sekolelahady no nan'olokolo. Miara mira si midera la tumbu mala
Amin'ny anaran'ny Tompo, dinihina ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no ananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara Jaona 5:5-7:30. Izany teny faneva izany no entinay sekoly alahady misaotra an'Andriamanitra lehibe, misaotra ny Jesosy Kristy lohan'ny fiangonany sady tompony fiantsoana izay nahatanteraka ny fahasoavany ka afaka mankalaza izao 570 taona ny sampana sekoly alahady izao. Toy izao manaraka izao ny fiainan'ny sampana sekoly alahady isotro fitiavana araka ny mpitandrina ny fandimby. Ny taona 770 no niandohany ny sekoly alahady isotro fitiavana tamin'ny nitondran'ny mpitandrina Andriatseheno mivady. Ny vadin'ny mpitandrina no nitarika an'izany tamin'ny alalan'ny fanangonana ireo zaza sy ankizy ary tanora nandidina ny fiangonany ka fampianarana ireo ankizy ireo isan'andro no nataony tamin'izany. Rehefa nitombo ny sampianatra dia ny fanarahana teto amin'ny fiangonana fa atao isan'alahady ny fianarana ny tenin'Andriamanitra fa ny fianarana tsotra toy ny taozavatra sy ny hafa no notanterahina isan'andro. Tsy mbola nisy ny boky nampiasaina firy tamin'izany fa ny rakotsoratr' ireo misionera sy ny traikefan'ny mpitarika no fitaovana no entina mpianatra. Ny fanesy nitarika ny sekoly alahady ireo vadin'ny mpitandrina ny fandimby Ramatora Jafetra 750 katramin'ny 750, Ramatoa Andrianaivo Ravelona 750 katramin'ny 570. Nanomboka ny taona 570 dia itompoko Rakotona na Argent no filohan'ny sekoly alahady ka naharitra 50 taona izany nahafilo azy izany. Tamin'izany ny sampampianatra dia 20 ary ny mpianatra 470. Ny klasy nisy dia cours préparatoire, cours moyen, cours supérieur, cours second degré ary ny essai. Ny taona 770 tamin'ny nahaterahan'ny FJKM tamin'ny tondran'ny mpitandrina Solohery Paul mivady 570 katramin'ny 570 dia nisy rafimpandaminana teo amin'ny sahan'ny fiangonana FJKM rehetra ka voakasika izany ny sekoly alahady. Nanomboka teo ny fisian'ny boky raisana ampianarana soratra masina ka tamin'ny alalan'ny klasy mpianatra no nandrafetana azy izay nitsinjara toy izao: klasy akanjaza, ambaratonga voalohany na cours préparatoire, ambaratonga faharoa na cours élémentaire, ambaratonga fahatelo na cours moyen, ambaratonga fahaefatra na cours supérieur, klasy ambony. Ny klasy ambony tamin'izany dia ny mpitandrina no ny andraikitra mivantana azy, samy nisy fanadinana avokoa ireo rehetra ireo rehefa mifarana ny taom-pianarana. Ny sampampianatra tamin'izany dia 270 ary ny mpianatra 170. Ny taona 570 katramin'ny 770 dia nisy ny fanovana ny rafitry ny klasy sy ny boky lesona teo amin'ny sahan'ny FJKM nandritra ny nitondran'ny mpitandrina Rakotondrainibe Richard mivady. Novana ovakiny isan'andro toy ny boky lesona ny an-tsekoly ny boky fianarana ny tenin'Andriamanitra ka any an-trano no nianatra azy niaraka tamin'ny ray aman-dreny ny ankizy fa aty am-piangonana kosa dia famitinana sy fanazavana izay tsy azo sisa no tena natao. Niova koa ny rafitry ny klasy ka niainga tamin'ny klasy voalohany 3 taona ka hatrany amin'ny klasy 10 na klasy ny olon-dehibe izay nianatra ny dinihonareo ny soratra masina sy ny tokantrano sambatra izany. 12 no isan'ny lesona ianarana isaky ny klasy ao anatin'ny taom-pianarana iray. Ny filohan'ny sekoly alahady isotro fitiavana
nanomboka ny taona 570 ka hatramin'ny 524 nandritra ny 20 taona dia itompoko lahy Ramiandro Soa Andrianjara. Ny taona 570 dia nisy indray ny fanitsiana ny boky lesona tato anatin'ny sahany FJKM izay hitantsika amin'izao endriny ankehitriny izao. Ny taona 3 dia natsangana ny Taniketsa izay zanatsampana ato amin'ny sampana sekoly lahady Isotry Fitiavana. Tsangam-bato tamin'ny Jobily fa 520 taona ny sampana nandritra ny nitondran'ny mpitandrina Rakotomalala ny Vomboangy ny vady. No ny fahavitsin'ny mpiandraikitra azy ireo anefa dia indrisy fa tsy naharitrela ny fijoroan'ny Taniketsa any ka natoro ny Taniketsa Isotry Fitiavana nanomboka ny taona 5 nanomboka ny taona 4 ka hatramin'ny 1 nitondran'ny mpitandrina Ramaolomiaso Solofo Mivady dia nisy ny fitaizam-pana samihafa, ny fanamarinam-pahatongavana na cahier de présence ny mpampianatra amin'ny fitora sasany maraina isaky ny alahady maraina amin'ny fotoanan'ny sekoly lahady. Izany dia ho fanajanan'Andriamanitra sy ny fanompoana azy ka tokony ho tonga alohan'ny mpianatra sekoly lahady ny mpampianatra rehetra. Notsindriana ihany koa ny mahampiandriondry ny mpampianatra sekoly lahady ka tokony ho fantatry ny mpampianatra amin'ny antsipiriany ny momba ny mpianany tsirairay avy. Ary farany ny valosoa ny mpianatra tsy tara mihitsy sy tsy tapaka mihitsy mandritra ny taom-pianarana na assiduité. Ny taona 13 dia nampiarina ny fisian'ny dingana A sy B amin'ny kilasy rehetra mandritra ny taom-pianarana iray. Nozaraina 2 ny lesona 12 ka ny dingana A dia ny lesona voalohany, faharoa, fahatelo, fahafito, fahavalo sy fahasivy no ianarana. Ny dingana B kosa dia ny lesona fahefatra, fahadimy, fahenina, fahafolo, faharakambefolo ary faharoambefolo. Tsy maintsy lalovan'ny mpianatra ny dingana A sy B amin'ny kilasy iray vao mifindra kilasy manaraka ny mpianatra. Nanomboka teo dia 2 taona no ianarana ny kilasy iray. Ny taona 5 ka mandraka ankehitriny dia Ratsirahonana Bako no filohan'ny sampana. 20 Marsa 17 nisy ny famoahana ny anjiany voalohany, anjiany vavolombelona, mpampianatra nahavita fiofanana tao amin'ny sekoly lahady mampiofana mpampianatra na SAM. Ny isa 17 mianadamianaka ny mpampianatra teto Isotry Fitiavana. 17 Jona 12 niverina ny hira ny Taniketsa Isotry Fitiavana isaky ny alahady fahatelo amin'ny volana alohan'ny fotoanan'ny ankizy sy tanora. Ny taona 12 no nankalazana an'Andriamanitra noho ny Jobily fa 70 taona ny sampana. Ny isan'ny mpampianatra tamin'izany dia 900 ary ny mpianatra 590 sy 700. Ny tsangam-bato tamin'izany dia ho an'ny fiangonana groupe électrogène izay niarahana amin'ny sampana hafa araka ny tolo-kevitra avy amin'ny birao ny fiangonana. Miandry ny fotoanan'ny tompo isika amin'ny fividianana izany tsangam-bato izany. Ho an'ny sampana dia vidéo projecteur sy fanamiana vaovaon'ny sampana sy ny Taniketsa miaraka amin'ny logo ny faha-70 taona dia ny écharpe miloko gris sy cap miloko maitso ho an'ny Taniketsa. Ny volana Oktobra 20 famoahana ny anjiany faharoa, anjiany fahamarinana tao amin'ny sekoly alahady mampiofana mpampianatra ny isa 20 mianadahy. Ny volana Oktobra 1 dia famoahana ihany koa ny anjiany fahatelo, anjiany miorina teo anivon'ny SAM ny isa 12 mianadahy. Ny taona 20 sy 20 no ny fisian'ny aretina Covid-19
sy ny fihiboana dia vitsy dia vitsy ny fotoana ny anarana sekoly alahady, nijanona ny fianaran-kiran'ny taniketsa, nijanona ihany koa ny valisoan'ny assiduité. Ny taona 2024 no nanomboka ny fitondran'ny mpitandrina Andriamanana Miarisoa Mivady. Niverina araka ny tokony ho izy ny fianarana sekoly alahady, koa raha sitrapon'ny tompo dia ifarana amin'ny 9 Jolay 2024 avy izao ny taom-pianarana 2024 2024. Niverina ny iray ihany koa ny taniketsa ny volana febroary 2024 na dia mbola vitsy aza ny mpikambana. Iverina ihany koa ny valisoa an'izay mavitrika indrindra na assiduité, ireo dia mpianatra tsy tara mihitsy sy tsy tapaka mihitsy tamin'ny fotoanan'ny sekoly alahady. Nanomboka ny volana novambra 2024 isam-bolana amin'ny fivorian'ny komitin'ny sekoly alahady dia misy ny fiofanana mitoy iarahana amin'ny mpitandrina ialoavan'ny fifaninanana soratra masina mikasika ny boky mofinaina ny androtry ny fivoriana. Ny isan'ny mpampianatra ankehitriny dia 90, ny isan'ny mpianatra dia 900. Ankehitriny dia nohavaozon'ny foibe sekoly alahady daholo ny boky lesona rehetra manomboka ny kilasy voalohany ka hatramin'ny kilasy 10. Ho fanentanana riavana, arak'izay tsy ahy izay dia hita sy tsapa fa niena na ny isan'ny mpampianatra na ny mpianatra taorian'ny valanaretina Covid-19. Koa voalohany, manentana antsika ray aman-dreny rehetra manana zanaka vita batisa, andefa ny zanatsika hianatra sekoly alahady. Tsy tokony zaza manodidina ny 2 taona na ankizy na tanora vita batisa ka hipetraka ny an-trano ny alahady maraina. Alohan'ny ampidiranao ny zanakao any amin'ny kilasy andavanandro dia ampianaro sekoly alahady izy aloha, aoka ny an'Andriamanitra no atao voalohany. Tsarovy riavana, fa rehefa tsy ny fiangonana no mitaizany zanatsika dia izao tontolo izao sy ny filany no hitaiza azy, ohatra amin'izany ny namandratsy, ny roro sy ny sisa. Tsarovy ihany koa fa ny fianarana sekoly alahady no fitaovana iray hitaizana ny fanahin'ny zanatsika mba hahafahany mivelatra amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Raha sitrapon'ny tompo dia iroso amin'ny tetikasa fitadiavana ny zaza vita batisa rehetra ny sekoly alahady mba hahatrarantsika ny vinan'ny FJKM dia ny ho firenena kristianina ny Madagasikara amin'ny taona 2020. Faharoa, manentana antsika ray aman-dreny na mpianatra sokajy lehibe iroso mpampianatra sekoly alahady. Meteza riavana ho fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra hitaiza raha-panany zanatsika. Mirosoa fa asa masina ny fampianarana sekoly alahady, koa aza misalasala fa efa misy ny sekoly alahady manomana mpampianatra na samina. Farany, mampatsiahy antsika ray aman-dreny fa ny sekoly alahady dia mandra-pahafaty, izany hoe mitondra ny zanatsika mianatra sekoly alahady isika dia afaka mianatra ao amin'ny sokajy lehibe ihany koa, miara-mianatra, miara-mivavaka sy miara-mirava ny ankohonana, mifampitatana ho any an-danitra. Koa miorena tsara, aza miova ry sekoly alahady, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ankehitriny dia hitondra ny hafatra sy hitondram-bavaka ny sampana ny ray aman-dreny mpitandrina. Soratsika Andriamanitra nampahirin'ny filoha nanolotra ny tapany voalohany tao anatin'ny asa vavolombelona mikasika ny 5 taona ny sekoly alahady ny riavana. Natolo ny teny ampiantohana ny jaona toko 5 andininy 7 amby 3
ho teny iorenan'izao fankalazana izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe dinianareo ny soratra masina satria ataonareo fao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary ireno no manambara ahoana tsara dinianareo soratra masina satria ataonareo fao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary ireno no manambara. Rehefa vita ny fetim-piangonana arak'ity soratra masina ity dia nitodika tamin'ny fariseo i Jesosy ny teny an'io andiny soratra masina io. Raha mandinika isika dia tsy afa-misaraka ny andininy 7 ny andininy 7 andininy 7 teboka mandingana an-dalana dia any amin'ny 7 voateboka mandingana an-dalana indray. Izay ilay hoe dinionareo ny soratra masina. Nahoana ary Jesosy no niteny tamin'ny fariseo an'io andiny soratra masina io. Ny fariseo dia nieritreritra hoe rehefa mandinika ny soratra masina izy dia ampy izay tsy mila manatona an'i Jesosy. Ny andinina 7 mantsy dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo tsy mety manatona ianareo anananareo fiainana. Ny fariseo dia nieritreritra hoe rehefa mandinika ny soratra masina izy dia ampy izay ananany fiainana mandrakizay. Fa ny fampianaran'i Jesosy dinionareo ny soratra masina ireny ny manambara nefa tsy mety manatona ianareo anananareo fiainana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo izao fanoharan'izao no azontsika n'izany. Nisy zazakely anankitelo zazalahy anankitelo very tany anala ary nahita voanio na koko masaka nihintsana teo am-pototry ny koko izy ireo. Dia samy naka anankiray. Ianareo raha mbola tsy nahita tsara ny voanina koko dia mety tsy azo an'ity resaka ity. Samy naka voaniny anankiray izy. Ny voanio ny voanina koko dia misy hoditra mafy be voalohany aloha dia rehefa avy eo hoditra mafimafy kokoa faharoa izay vao ilay azo hohanina sy rano azo sotroina. Izy anankitelo ireo dia samy naka voanio anankiray avy. Naka ny anankiray fa nentiny fotsiny tamin'izao. Naka ny anankiray dia nezahany voasana fa tsy tonga tany amin'ilay nofony sy ranony azo hohanina sy sotroina. Fa ny fahatelo dia naka ny voasana nahazo ilay nofona koko fotsifotsy izy sy nahasotro ranona koko. Rehefa niodikodina tao anaty ala izy andro maromaro dia iza ny velona? Ilay nihinana ny nofony koko sy ny sotro ny rano. Dia torak'izay koa isika kristianina reto. Raisitsika ny Baiboly vimbintsika eny sy eny etsy eroa iny ilay karazan'ny zazalahy kely anankiray nandray an'ilay koko fa tsy nandinika ny soratra masina. Maty teny an-dalana izy. Ny faharoa dia namofy ny koko fa tsy nihinana ny nofony sy ny ranony. Iny ilay karazan'ny fariseo mieritreritra hoe ampy rehefa voadinika ny soratra masina. Toa antsika kristianina sasany hoe ampy rehefa nivakiana ny Baiboly tsy mila manatona ny Jesosy. Fa ilay fahatelo kosa dia ilay nihinana ny nofony koko fotsifotsy sy ny sotro ny rano. Tena azo aina izy ary velona nanana fiainana. Ry havana malala ny lazain'ny tompo eto dia ny hoe dinionareo ny soratra masina ataonareo fao amin'izany no anana fiainana mandrakizay. Dinionareo ny soratra masina ao aminy no misy ny fiainana mandrakizay. Ary ny fahefapolo izay tena tsy tokony adoroina dia ny hoe tsy mety manatona ianareo mba hanananareo fiainana tsara. Ary ny fanentanantsika teo tamin'ny alalan'ny filoha ny mianatra soratra masina. Fa ny tsara indrindra
dia mianatra soratra masina sy manatona an Jesosy mba aninona anana fiainana mandrakizay. Ity arin-drakipo ho antsika fiangonana, ho antsika sekoly alahady. Ny soratra masina mitaona antsika anatona ny Jesosy, ary rehefa manatona an Jesosy isika dia manana fiainana mandrakizay. Soratra masina mitondra antsika eo amin'ny Jesosy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Soratra masina mitondra antsika ho amin'ny Jesosy hananana fiainana mandrakizay. Tandreo midinganina i Jesosy Kristy ka hoe mianatra sekoly alahady tonga dia manana fiainana mandrakizay. Tsia mianatra soratra masina ianao, manatona ny Jesosy fa hanana fiainana mandrakizay. Dia ho sekoly alahady andia indray ny taom-pankalazana manaraka efa jobily ny 510 taona afaka 10 taona ne isika ka ho tena sekoly alahady mandinika ny soratra masina, manatona ny Jesosy dia manana fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika misaotra Andriamanitra fa maniraka ny Jesosy Kristy ianao ary manome ny fanahy masina azahoanay mazava tsara ny hevitry ny teninao. Tsy vitany mandinika fotsiny no azonay fiainana mandrakizay fa toy ny fariseo ihany izahay raha izany, fa mandinika ny soratra masina ary mety ho taria ny soratra masina anatina anao Jesosy Kristy mba hanana fiainana mandrakizay. Dia misaotra ny asan'ny fanahinao hitahiry izany teny izany ao anatinay tsiraray avy. Handinika ny soratra masina izahay ho fanilo ny tongotra sy ho fanazavana ny lalanay makaminao Jesosy Kristy mba hanananay tokoa lay fiainana mandrakizay. Dia tehirizo amin'ny anarantsonao ahatratra indray ny taon-jobily ary indrindra ahatratra ny fiavinao handray anay ho amin'ny mandrakizay. Amen. Andehantsika riavana iombona atao anatin'izao vavaka fangatahana izao. Ivavaka isika. Andriamanitro, indreto izahay ilay manaiky hiditra ao anatin'ny sekoly pahoriana izay anomezana ho anay fiainana feno fitahiana sy fiainana feno fitoniana tokoa. Satria arovanao Andriamanitra izahay amin'izay zavatra mitranga rehetra eo amin'ny fiainanay. Andriamanitra misaotra fa tena tianay ianao fa mamoaka anay ao aminatin'ny fitahiana matretrika mandrakariva. Ankehitriny ara dia mangataka aminao izahay, maro amin'ny fiainan'ny tokantranonay reto Andriamanitra no miaina an'izany hoe fahoriana, miaina amin'izany hoe tsy fisiana, miaina amin'izany fahasarotana izany. Dia ny angatahanay aminao ny hanananay fanantenana mandrakariva miaraka aminao Andriamanitra. Tsy hanapahakivina tokoa anie izahay tsirairay avy, fa hanana fanantenana satria miaina amin'ny fitoniana, miaina amin'ny fitahiana, manana an Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay. Mangataka koa izahay Andriamanitra mba hanananay izany toe-panahy izany any amin'ny asanay, eny amin'ny fianaranay sy izay tanjona tsara rehetra kasainay. Ka raha misy fahasarotana eo am-panatanterahana an'izy ireny dia ataovy mitoetra ato anatinay hatrany, kasio ary ampatsiahivo amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny fonay sy ny sainay, fa ianao Andriamanitra no manome fitoniana, manome fitahiana ho anay ka ninona tokoa izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay dia mpandresy hatrany izahay miaraka aminao Jesosy Kristy. Ankehitriny ihany koa dia mivavaka izahay ao amin'ny sekoly FJKM. Ianao Andriamanitra no mahalala ny fahasarotana maro samihafa eo amin'izany sekoly izany, na eo amin'ny mpampianatra, eo amin'ny famatsiana maro samihafa, dia ianao tokoa anie no hanome fanantenana mandrakariva. Ny fanahinao masina ampahery ireo mpandrarà rehetra, fa nantsona ao amin'ny asa tsara indrindra ny mpampianatra sy ny mpandrarà rehetra raha nantsonao amin'izany asa fanabeazana izany. Dia misaotra noho ny fitahianao sy ny fitoniana izay omenao
ho an'izany sekoly zany sy ny mpianatra rehetra izay manana tanjona tsara ao amin'izany fianarana izany. Andriamanitra mivavaka izay ho amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ianao izay nampijoro anay, ianao koa no lohan'ny fiangonanay dia apetraka eo am-pelatananao ny azakazaka masina rehetra. Apetraka eo am-pelatananao ihany koa ny vina izay tratrarinay, iarahanay manatratra miaraka aminao Jesosy Kristy, ny amoto filazantsara ho an'ny Madagasikara ary mba tena ho firenena kristianina tokoa izao Madagasikara izao. Dia ankinay feny eo am-pelatananao ny filohan'ny fiangonanao, ny birao mpiara-miasa aminy ao amin'ny foibe rehetra, ny synodam-paritany sy izay ambaratongan-drafitra rehetra misy ao anatin'izany, indrindra ny fitandremana izay misy ao amin'ny fiangonanao. Mivavaka manokana izay ao amin'ny fitandremana isotro fitiavana. Ianao Andriamanitra nanome anay asa tsara mba entinay manatanteraka ny fitoriana filazantsara ato amin'izao fitandremana izao. Nanome anay mpitandrina ianao dia omeo ny fitahianao mahagaga izy sy ny ankohonany mba ahafahany manao ny asanao Andriamanitra amin'ny fitoniana tanteraka ary maneho ny voninahitra irery ihany eto amin'izao fitandremana izao. Dia hoentinay ambavaka ihany koa ny birao mpiara-miasa aminy, ny dekona sy loholona izay mpanohana azy hatrany, ny sampana rehetra velona eto amin'ity fitandremana ity izay mpiara-miasa amin'ny mpitandrina amin'ny fanatanterahana ny asa fitoriana filazantsara, indrindra tompo ny kristianina rehetra izay mivavaka ato amin'izao fiangonana izao. Ianao tokoa no anatanteraka izay efa fitondranao tsara amin'ny fiainana efa nizaniza tokoa mino an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy aminy dia tsy angohozohozo ny tongony fa ajoro hatrany amin'izay asa fanompoana rehetra tanterahana. Mivavaka izay Andriamanitra ho amin'ny firenenay izay nametrahanao anay. Omeo fitahiana, tolory fitoniana tanteraka, ahafahana miaina eto amin'izao firenena izao fa maro tokoa ny fisedrana, maro tokoa ny olam-piainana maro samihafa, maro tokoa Andriamanitra ny fahasahiranana izay miseho amin'ny endrika maro. Fa ianao an'olon-tsaina ny mpitondra anay, ampahery azy ireo ihany koa ianao dia ianao ihany koa ampahery ny vahoaka malagasy tsirairay avy izay entinay ambavaka manokan'Andriamanitra dia ny ahaizanay tsirairay avy ireto mitondra ambavaka mandrakariva amin'izany firenena izany. Ahaizanay tsirairay avy ireto mitondra ambavaka mandrakariva ny fiangonanay, ahaizanay tsirairay avy ireto mitondra ambavaka ny fiainanay isan'andro eo anatrehanao Jesosy Kristy mba tena ho sekoly iainanay isan'andro ny teninao Andriamanitra any amin'ny tokantranonay tsirairay avy any. Farananay ny vavakay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao anay manao hoe Raina eo izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety atantaka ny any an-danitra, omeo anay ny izana sahaza ho anay, ary mamela ny eloko ay, taka ny amelanay izay meloko taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra ny mpitantsoratra nitondra ny tsara ho fantatra ho fanentanantsika amin'ny asan'ny fiangonana ry havana. Izay joroketo dia hamerina amintsika ny fanentanana anankitelo efa vita tamin'ny alahady lasa teo. Voalohany dia ny fitaomanantsika mba handray anjara mavitrika, ahatotosana ny anjara diditsika amin'ny asa iombonana eo nifnefijekemo amin'ny fanaovana ny trano ho fankasitrahana Andriamanitra sy ho fankasitrahana ny mpanompony ny mpitandrina lala sendra asina azy. Efa manao ezaka ny komity mitantana an'izany asa zany ary manentana antsika aty amin'ny sodam-pahatany sy isam-piangonana mba ahefana
ato anatin'ity taona ity ny tao-trano efa navita 800,000 ariary isika na 7 ariary tamin'ny anjara 4 tapitrisa izay natolotra antsika izany hoe raha atao ny kady tsotra dia ohatrinona sisa roa hetsy sy 3 tapitrisa sisa rakitra fa-4 indray mandeha no nanaovantsika ny ezaka raha hanao ezaka zany sika amin'ny alahady ho avy izao ka tiatsika ny ahatratra an'ilay roa hetsy sy 3 tapitrisa dia avo efatren'izay nataontsika tamin'izay fotoan'izay no ataontsika amin'ny alahady raha toy ianao zany ka nanao 200 dia manolotra 700 ianao raha nanao 10,000 ianao dia anao 2 alina amin'io herin'io izao koa nefa lazay ny mpitantsoratra teo fa amin'ny heriny no averina ny kitapombokatra samy homanantsika zany fa samy asan'ny tompo mangata amin'ny tompo ny vokatra mba hamokatra be ny asantsika na amin'ny kitapombokatra na amin'ny asa iombonana eo anivony efijekemy io ny faharoa ryavana dia mitodika amintsika mpandray ny fanasan'ny tompo ny amin'izay fampatsivana antsika amin'ny adidy mahampandray raha mbola tsy naka ny karatra isika ao amin'ny mpandrara isan'andro dia mivoa ataovy izay tandrify anao arak'izay fahafahanao araka ny soratra masina milaza ny amin'ny fahafoizana ataon'ny makedoniana hoe araka ny habe ny fizahn-toetra azy ny fahoriana ny izahn-toetra azy no nampitombo ny areny ny tsipony eo ny fahasarotan'ny fiainana eo izay mety ho fiantraikan'izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro fa asehoy fa olon'ny finoana mihoatra ny rehetra isika mpandray manao izay tratratsika mihoatra no izay zakatsika ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ny fahatelo dia antso ho an'ny zanaky ny fiangonana mihoatra ny 15 taona hanolo tena ho an'Andriamanitra eo nivon'ny katekomenina ho antsika ray aman-dreny dia tsarovy fatoana ho antsika eo amin'ny fitaizana ny zanatsika ny ataon'ny fiangonana amin'ny fitaizana ny zanaky ny fiangonana eo nivon'ny katekomenina indrindra amin'izao fotoana manahirana sedrain'ny ankizy sy ny tanora eo amin'ny fiainany andavanandro izao ento amin'ny-bavaka ampirisio ampaherezo ny zanatsika mba ho toy ny teny indray maka tsy fanentanana verimberina akory dia ataona azy hiditra ho katekomenina ary ho antsika ray aman-dreny izay mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo dia ho antsika koa zany antso izany mba tsy ho antso any anefitra riavana araka ny tenin'ny tompo manao hoe anio raha miaino ny feno ianareo aza manamafy ny fonareo dia mbola hitoy ny fanentanana avy amin'ny komity ny fandraisan-tanana ny mpitandrina fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara Efesiana 2:10 tapany voalohany zany andiny soratra masina izany riavana no nofinidy ho teny faneva iainana mandritra ny fandraisan-tanana ny mpitandrina andreny manana miaro somenakavy izay rahana amin'ny synodam-paritany ny alakamisy 9 Jolay 2022 ary iarahana amin'ny reny fiangonana sy ny zanakapelezana ny alahady 13 Jolay 2022 avy izao raha sitrapony tompo efa nambarombenombeny moa fa ny fahafahatsika manolotra izay fotsika no tena asa tsara voalohany sy mendrika indrindra fa izao riavana fatatsika ve ny olombelona izay nanolotra sy nametraka ny anaran'ny fiangonana isotro fitiavana ny mpitandrina Joseph Andrenay Vravelona izay nitondra izao fiangonana izao nandritra ny 2 taona no nametraka ny anaran'izao fiangonana izao hoe isotro fitiavana raha namahavany antsoina hoe fitiavana izy dia izao ny ambedy teniny eno tsara nge ataovy re izay hampanjaka ny fitiavana eo amin'ny olona tsirairay sy ny fiangonana fa rehefa ny fitiavana ny miasa dia vita mora foana ny zavatra rehetra na dia izay atao sy sarotra
ary manahirana indrindra aza koa anao izay mitombona eo am-pitoeran'io ary ho anao ny fanentanana mikasika izany fandraisan-tanana ny mpitandrina izany meteza re olon'ny fitiavana fa arakaraky ny anolorantsika fitiavana ho an'ny hafa indrindra ho an'izao ray aman-dren'ny mpitandrina izao no ampitombon'ny tompo fitiavana feny fatra sy fitahiana ho antsika tsirairay avy toy izao manaraka izao ary ny fomba anehoantsika izay fahafahana maneho ny maro-pitiavana sy ny maro-pahafoizana ho andray aman-dren'ny mpitandrina izay isy a ny tonom-bola izay ho ataontsika melony rakitra izany hoe aoriany izao hitenenana izao a andalo eny amintsika eny ireo dekona lehilahy mitsikitsiky izy ireo tena mitsikitsiky eny eny lohantsika isika ihany koa miangola manolotra izay maro-pitiavana izay fa misy amintsika misafidy anolotra ao am-pomangina efa misy boatin-drakitra eny amin'ny varavarana anankiefatra misy soratra hoe ezaka ho fandraisan-tanana ny mpitandrina andeha sika ny eo fitiavany izara faliana ho an'izao ray aman-dren'ny mpitandrina izao ka ho vonina tsara isika ho amin'ny asa tsara rehetra araka ny Timoty faharotoko fahatelo andiny ny fahafito ambin'ny folo Zoapatra kunamatsika nandray miasa sy mifampanolozana. Voasoratra hoe mahatoky izao teny izao fa raha miara-maty amin'isika dia arabena amiko. Raha miaratra isika dia hiana manjakana. Raha mandahazy isika, izy kosa andahatsika. Fa na dia tsy mahatoky azy aza isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mangala ny tena. Raiso hitsodrano sy afotra amin'ny Andriamanitra ny fahasaorana rehetra izay rehefa niantsonareo amin'ny voninahiny mandrazina ao Kristy rehefa nianatra fa olona vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy hampirimany amin'ny fiatranareo. Amen.
ho an'andriamanitra ilay miarany ny vonina ny